mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Falomerabantsika tsirairay avy indray a tonga amilesina ho an'ny lehibe sika amin'ity alahady fa 7 ny volana aogositra ity. Alohan'ny dirantsika ny amin'izany anefa dia hivavaka isika. Ry tompo ty anay tsara indrindra vilom-pisaorana anao trano satria antantaninao manokana ka tafiditra amin'izao herinandro vaovao izao. Ny rinay tompo dia tehirizo eo ambanin'ny fitahianao mandrakariva izahay ka aoka tsy hanao zavatra izahay ratsy miaraka aminao ary aoka ny sitraponao tokoa ny tanteraka eo amin'ny fiainanay. Indray ny teninao izay raha eo dia fitosy hery, fitosy fahalalana ary koa omeo fanantenana mandrakariva satria Andriamanitra izay maefa anay ary mibanjina anay tokoa ianao. Tonoina sy angatany aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe mitoro hevitra ho an'ny vehivavy vady kristianina. Mitoro hevitra ho an'ny vehivavy vady kristianina. Namaky isika ny Efesiana 5:1-20 omaly izay tsy anjery ihany koa. Dia tomboko Paoly amin'ny andiny manan-danja manko ny ao izay mampifandray aminy amin'ny Efesiana 5:12 sy 13 izay fampirisihana ny mombana ny fiangonana mba hifanaiky amin'ny Kristy zany. Tokony hanao an'izany noho ny fatahorana ny Kristy ny mpino. Averin'ny Paoly matetika manko ny mazava dehibe indrindra ho an'ny mpino ny fifandraisany amin'ny Kristy ary eto ny voalohany hanaovana an'izany. Fanontaniana mipetraka dia hoe ina moa zany ny hevitra tian'ny Paoly ampitaina amin'ny fanasany ny mombana ny fiangonana mba hifanaiky ihany koa ary ahoana ny tokony hatakarantsika n'izany hevitra zany. Manasa ny vehivavy vady kristianina koa i Paoly manao hoe maneke ny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo. Rehefa miteny i Paoly hoe tahaka ny anekena ny tompo dia ny tiany ambara ve dia hoe ekena ny lehilahy toy ny hoe izy ny Kristy sa hoe Kristy ny fototry ny marina sy ambony lavitra iorenan'ny fileferan'ilay vehivavy. Rehefa edinina ny Efesiana 5:7 izay manao hoe amin'ny sitrapo manao fanompoana toy ny an'ny tompo izy fa tsy amin'ny olona. Io teny io izay anoroana hevitra ny mpanompo mba hanaiky ny tompony. Amin'ny sitrapo izy manao fanompoana toy ny an'ny tompo fa tsy amin'ny olona. Manao hoe ny amin'ny Kolisiana 3:7 koa manao hoe ianareo vehivavy maneke ny vadinareo arak'izay mety atao ao amin'ny tompo. Dia ilay valon'ny faharoa zany no mitombona indrindra. Pino ary mpanaradian'i Kristy koa manko ny vehivavy. Izay vehivavy vady kristiana ary tsy maintsy manome voninahitra mandrakarivan'i Kristy mihoatra noho ny vadiny izy. Na ao amin'ny Efesiana zany na ao amin'ny Kolisiana dia Kristy ary Kristy irery ihany no lohan'ny fiangonana izay tenany. Kristy koa no lohan'ny fiangonana ary natao amin'ny testamenta taloha zany dia izy no mpamonjy ny rehetra. Dia toy izany koa ny lahy ny lohan'ny vavy ka tahaka ny fahatokian'ny fiangonana ny Kristy no hatokian'ny vehivavy an'ny vadiny. Fanambadiana feno fifankatiavana sy fifampiheverana no asehon'ny andalatsoratra masina eto fa tsy fanambadiana mikorotana tsy akory. Tsy azo raisina ho toy ny fanomezan-dalana ho an'ny herisetra ao an-tokantrano velively zany na eo amin'ny endriny toy inona na amin'ny endriny toy inona zany. Mifanaraka amin'izay novakitsika teo nahoana moa zany vao ny hoe zava-dehibe tokoa ny tadidy an'ity torohevitra manaraka ity dia ho vakika amintsika ilay izy izao ilay torohevitra. Raha mpiteny ratsy raha masika raha ohatra ka maherisetra ary enjana sy mpanao didijadony raha lehilahy dia aoka izy tsy hiteny velively fa ny lahy ny lohan'ny vavy ka tsy maintsy milefitra aminy amin'ny zavatra rehetra ny vadiny fa tsy izy ny tompo, tsy izy ny Kristy, tsy vady araky ny tena hevitry ny teny izany marina izy. Izany hoe raha fehezina dia lahy ny lohan'ny vehivavy raha manaiky an'i Kristy isika loha laharina mihoatra ny maha olombelona rehetra ary
misy zavatra tokony aseho an'ny lehilahy dia le fitiavany Kristy miteny fiteny mendrika mampiseho fahamahotinana, tsy masika fa manome fanantenana, tsy maherisetra fa manome fitiavana, tsy mienjana fa mitsotra, tsy manao didy jadona fa teny fiampiarahany ka anjanjaka ny fifankatiavana. Inoako fa izay lesona an'io izay dia nafanao sitina zavatra maro, ary amin'ity an'io ity sika dia hivavaka manokana ho an'ny tokantrano tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao. Na dia misy ny zavatra sarotra anivon'ny tokantrano misy anao, na lahy na vavy, dia Kristy aoka aloha larana mandrakariva. Ary ihany koa isika lehilahy dia aoka tahaka ny Kristy izay mitondra ny fiangonana, dia aoka tokony tahaka an'izany ihany koa ny hitondrantsika ny tokantrano misy antsika. Nanao vehivavy noho izany dia manaraka ny mpitiavana tahaka an'izany ihany koa ao ambany faneferan'ny fanahy masina. Vavaka isika, ny Andriamanitra tsara ny anjan-danitra mbola misaotra anao any amin'ny lesona izay azonay an'io izay torohevitra ho an'ny vehivavy vady kristianina. Tompo, na lahy na vavy izay eto dia mangataka aminao Tompo mba ho amboarinao mandrakariva. Fantatsay fa izay ny marina, kanefa izahay dia anjakan'ny fitiavan-tenanay sy ny maha izaho anay no mandeha aloha, sy ny fitiavan-tena maha olombelona rehetra. Ifonanaino anatrehanao izany fa Tompo, amboary ny isa-tokantrano tsirairay avy, amboary ny lehilahy tsirairay avy, raim-pianakaviana mba ho raim-pianakaviana modely anjakan'ny fitiavanao. Amboary ihany koa ny vehivavy mba ho vehivavy modely kristianina tokoa, mba ho ray fo iray saina amin'ny vadiny, ka ho ray projet, ho ray fitiavana, ary koa ho fitiavana anjakan'ny fandeferana tokoa anie izany, ka ametraka anao loha laharana indrindra eo amin'ny fiainan'izy ireo. Tonoina sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.